miarabanao amin'izao fandarana manokana izao anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova ao anatin'ny herinandro no iarahantsika andinika loha hevitra maromaro zay mampatsiahy manoro ary mampahery antsika ananatsika toky sy antoka fa Andriamanitro ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy voafehin'ny toe-javatra, Andriamanitra tsy voafehin'ny zava-misy ny fahasarotana fa Andriamanitra mahery indrindra. Anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova. Mialohan'izay andehantsika hivavaka, hitona mavaka aminao amin'izao fandaharana manokana izao. Manorika ny lohantsika sika dia hivavaka. Ray malala tsara indrindra zay ny an-danitro, tompon'izao rehetrarehetra izao ianao, na ny hita na ny tsy hita. Andriamanitra mpamorona ary indrindra Andriamanitra tompon'ny famonjenanay. Midera misaotra anao zay ary manome voninahitra anao. Andinika ny teninao zay, esory ny manakatsakana rehetra, dioviny fo, ampangino ny feo rehetra, zay tsy andrenesanay ny feonao. Aoka ho tsapanay fa manatrika izao fotoana izao ianao. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry ava-malala manaraka izao fandarana izao, tato anatin'ny taona vitsivitsy zay dia tsy milamina ny sain'ny olombelona, mitebiteby ny fony, matahotra izy, reraka ny fony satria tsy fantany ny avoaky ny apitso. Kanefa manana hafatra sarobidy ho anao Andriamanitra amin'ity anio ity sy ny manaraka rehetra. Anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova. Tantara anankiray ao amin'ny Baiboly no hitarihako ny sainareo amin'ity andro voalohany ity. Tantara anankiray ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko fahafito. Kanefa hojerentsika ny tontolo-kevitra mialohan'izay dia ao amin'ny andininy amin'ny toko fahaenina. Haitsika ny tantara ary meteza ianareo mba amenareo kely vetivety ny toe-javatra nisy. Nisy toe-javatra nampalahelo zay nylalovana tamin'izany fotoana zany ao amin'ny titeny ity, ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina ny andininy 4:20 ary rehefa afaka zany Beniadada mpanjakany Siria namory ny miaramilany rehetra dia niakatra ka nanao fahirano any Samaria. Dia nisy misary mafy tany Samaria fa indro nanao faharano azy ireo mandra-pahatonga ny lohamboriko ho lafy sekely 20 sy taim-boromelala apa-efatry ny kaba ho sekely 5. Dia misy toyny eo. Nisy ihany koa vehivavy anankiroa niresaka hoe andao hoanina ny zanakao. Dia rehefa lany ny zanakao dia hoaniko koa ny ahy, hoantsika iarahana mihinana. Ry mpiainao jaina, ry ava-malala, arao kely ene ny toe-javamisy, diny kely ny toe-javamisy tamin'izany fotoana zany. Lohamborika, taim-boromelala. Mazava ho azy tsy hoe kaka-pizon io fa arabaky teny mihitsy. Nohan'ny olona tamin'izany fotoana zany. Ary tsy hoe zay fotsiny, zay zavatra tsy tokony ho fihinana, fa hatramin'ny zanaka. Raiso an-tsaina zany hoe mizanakao, mizanako no andeha hohanina. Vonoina, andrahoina, alefa ao anaty vilany, manahoana ny toe-javatra miseho tamin'izany fotoana zany. Dia alaiko sary an-tsaina amintsika teny zao koa.
jerevo manodidina antsika fahafatesana fahoriana oroorotany fampitehana tsy takatry ny saina ho visafizana ny toejavatra misy rehefa niseho zany toejavatra zany hatramin'ny mpanjaka azy de vaka ary ny teny hoe misy fahadisoan'ny olona anankiray ihany hoany a na tonga ny toejavatra zao na tonga n' zao zavatra mampalahelo izao dia voatondro tompony antokany am'izany Elisa lay mpanompon'ny Jehova ary nareo tokoa ane mety hoe ianao nitondron'ny olona molotra eo amin'ny fiarahamonina na tonga n'izao toejavatra ao mety hianina io mety ny mpitondra io mety ny atsy io mety ny aroa io tsy janona ny am'izay tsika ary tsy andahatra any am'izay hoe avy aiza moa fa ny fantatra aloha ny ratsy rehetra dia ny devoly na satana no antony na tonga an'izany teto amin'ity planeta ity satria ny odina teo amin'Andriamanitra izy fa ny tiako hitarena ny sainareo am'ty andro voalohany teny hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova dia ny toy ny tantara eo ry Elisa dia izao ny fanambarana ao amin'ny toko faharoa ny mpanjaka faharoa toko fahafito ny andeniny voalohany dia hoy ny fivaky ny teny fa hoy Jehova hoy kosa Eli maino ny teny Jehova ianareo izao ny lazainy Jehova raha mpitso toy izao dia ho sekely ray ny vidiny koba tsara toto erany famarana ary ho sekely ray koa ny vidiny vary ordea ao ambavadiny Samaria fa io kosa Eli maino ny teny Jehova izao ny lazainy Jehova raha mpitso toy izao dia ho sekely ray ny vidiny koba tsara toto erany famarana ary ho sekely ray koa ny vidiny vary ordea indro ny famarana ao ambavadiny Samaria riavana miteny an'io ny mpanompon'i Jehova raha mpitso tahaka zao zany hoe androany zany a ny toejavatra raha ataotsika anatin'ny fonoteny kely mamelana katastrofe tena manahirana mahavaka mahavalalana kanefa hoy ny mpanompona raha mpitso tahaka an'izao de iova ny tantara anao zava-dehibe tokoa Jehova anao zava-dehibe ho anao tokoa azo antoka tsy misalasala tsisy aya ary tsy mitaredretra raha mpitso tahaka zao fa ahoana ny izy eo inona no antony zay ny mandriamanitra an'Andriamanitra manana ny fahefana izy manana ny herijika rehetrarehetra tsy hanana ny olombelona Andriamanitra tsy voafetra Andriamanitra ambony indrindra tompony zao rehetrarehetra ao namorona izao rehetrarehetra ao tsy aditsika hevitra zany fa rehefa miteny Jehova hoe raha mpitso tahaka an'izao dia iova ny tantara ahita ny tsy mbola hita ianao zay le hoe zava-dehibe raha ohatra hoe ny efa heninao foana tsy zava-dehibe zany na ny hitanao foana tsy zava-dehibe zany fa matoa hoe zava-dehibe de zao mbola tsy heninao ary mbola tsy takatry ny sainao ho eritreretina ataony Jehova zany fa sainy zao ny mahafinaritra am'izao fiarahantsika zao de Andriamanitra tsy miasa rery vitan'zany matory izy vitan'zany miteny izy vitan'zany misy mazava de nisy mazava misy masoandro de nisy masoandro misy izao de nisy zao vitan'zany fa mba tiany kosa ianao zay manaraka an'izao fandaran'izao ny tenako zay manotra izao fandaran'izao mba tian'Andriamanitra hiara-miasa aminy anatanteraka izay zava-dehibe zay ary rehefa miseho zay ianao za no faly satria tsy nitaza-potsintsika eto zany a de teteny aminao tsy mila olona mitaza-potsiny Andriamanitra tsy mila spectateur Andriamanitra fa olona miara-miasa amin'ny diny andeha hojerentsika anio sy rampitso sy ny manaraka ahoana izany fiara-miasa amin'Andriamanitra zay atonga zava-dehibe ho anao eny ara voalohany indrindra dia hoy ny fanambarana ary amin'ny andininy fahatelo andeha hovakitsika
ary nisy boka efada eo an'lohan'ny vavahady ny fampiresaka hoe ahoana ny epetrahantsika foana eto mandra-pahafatitsika ahoana no hipetrahantsika eto mandra-pahafatitsika ry ava-malala andeha hojerentsika lalindalina io teny io ny boka moa de fantatsika zany boka izany ailiky ny fiarahamonina tam'izany vanimpotoana zany tsy ao an-tanàna ny boka fa nivelany any am-bavahady any satria sao dia mamindra sao de mitondra loza ary fantatsika ihany koa fa ny boka tamin'ny baiboly tany amin'ny testamenta taloha dia maneo ny fahaditson'ny olona anankiray ny fahotany ny fahalemeny raha jerena zany reto boka ireto de azo nylazaina hoe ny sokajiana olona manana ny fahalemeny olona tsy de ilain'ny fiarahamonina loatra olona ahirikilika atahorana ary indre mandeha de nisy boka efada la efada koa de jerentsika hoe efatra tsy nanny baiboly tsy niteny hoe roa na telo fa le efatra dia andeha horaisitsika hoe ny fahazatany efatra maneo izao tontolo zao mihitsy ny ty efatra ity ary amin'ny toetra fototry ny olombelona de mamela iteninareo mety ho sarotrarotra ihany ny andikatsika ny amin'izy am'y teny malagasitsika fa mamela ianareo anokatra fony teny kely lay toetra voalohany indrindra de le hoe colérique flegmatique mélancolique ary le hoe sanguin reo zany ny toetra fototry ny olombelona ny mora toina notra ny malemilemy fiatsika ny mora sendotra ary ny foizina reo izy efada zany de ahoarina am'izay le hoe maneo ny maha olombelona zao tontolo zao voafe ao anatin'ny izy efatra am'rahalahy ianao za ianao zay mieno mitazana de mety ho ray am'ireo boka ireo de mety ho izy ianao hoe inona moa zany ny amiko inona moa zany ny ilana nefa izao amin'ny alalanao de anao zava-dehibe ho anao tokoa jehova raha mety ianao raha manaiky ianao ho fitaovana sarobidy azon'andriamanitra ampiasaina anehoana ny voninainy raha mpitso tahakan'izao de iova ny tantara raha mpitso tahakan'izao de ova teo madagasikara ty de hoy ianao hoe zany ve mba hitombona zay ny male hoe zava-dehibe zava-dehibe inona ny zavatra anseho dia hoy ny teny hitatsika teo hoe hoy izy efatra raha hoy isika hoe ary nisy boka ny fampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahafatitsika hipetraka eto misy toe-javatra miseho amin'ny fiainana misy olana misy toe-javatra sarotra dia izao ny mety ho toe-tsaina voalohany indrindra aleo hipetraka eto hoe aleo hiandro zay higadonany aleo hiandro zay miseho tsika moa io inony tsika bokytsika ry havana raha izay no zavatra entinao eo amin'ny fiainana de tsy ahita zava-dehibe ho anao tsy ahita zava-dehibe ianao na de manao ary jehova fa ozy izy hoe ahoana ny ipetrahantsika eto dikan'izany dia nametraka fanontaniana tao an-tsaina izy voalohany indrindra ny olona anankiray zany dia tokony hanana an'izao toetra izao hoe mametraka fanontaniana amin'ny tenany examen de soi hoe ahoana moa ny amiko fa maninona no manao an'ity fa maninona no tsy manao an'itsy fa maninona no mihinana an'itsy manao inona tokony hipetraka eo amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray zay tena olombelona mbola mihevitra anazy olombelona de mametraka fanontaniana ahoana ny amiko inona no ataoko fa maninona no eto fa maninona ny tsy ary dia mandinika ny tena
fandiniana ny tenanao dinio tsara ny tenanao ahoana ny aminao ahoana fiainanao io ahoana io ataonao io ary rehefa mandinika ny tenanao anao a de misy tohiny zay voambara eo ambany eo hoy izy hoe raha hoy isika akato tanàna isika de misy misary ao an-tanàna ka ho faty ao isika ary raha ipetraka eto isika de ho faty ihany koa ry havana nakao an-tanàna misy misary ao ho faty ao tsika raha ipetraka eto de ho faty ihany koa ko andeha isika kany amin'ny tobony sirianina ka raha mamelona atsika ko moa izy de ho velona tsika fa raha mamono atsika kosa izy de anahoana ho faty ihany isika teboka faharory ava-malala manaraka izao fandarana zao de izao rehefa avy nametraka fanotaninany amin'ny tenanao anao de tsy maintsy manao safidy tsy maintsy sy manao safidy ianao ny olona anankiray tsy manao safidy de efa manao safidy ny tsy safidy izy tsy misy mihitsiny zany olona hoe za tsy mana-tsafidy ianao le miteny le hoe za tsy mana-tsafidy de efa ny safidy ny tsy safidy ianao eo amin'ny fiainana tsy maintsy manao safidy ianao ary rehefa manao safidy ianao de arakaraky ny safidinao anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova de inona ny safidin'izy efatra miralaboka hoy izy hoe raha ho ao an-tanàna sika misy misary ao maty ao sika raha eto isika de zao nona eto sika maty isika tsy maintsy mare safidy tariko ny sainareo raha ho ao an-tanàna isika misy misary ao maty ao isika inona ny tena hevitro zany inona ny tiany baiboly ho ampitaina aminao am'zany amiko sy amitsika rehetra de hoy izy hoe maiza misafidy raha makao an-tanàna misy misary ao fahafatesana ny miandry zay voalohany indrindra dikan'zany lay mosary midika fahafatesana de hoy izy ny any amin'ny romanina hoe fa fahafatesana ny tambony ota de tsy ny safidy ny ho ao an-tanàna izy zay misy misary misy fahafatesana misy fahotana ry havana ry mpianao jaina namana maiza misafidy ary mba hatonga ny Jehova anao zava-dehibe tokoa anao aza miditra amin'ny toerana misy fahafatesana ialao alaviro ny toerana misy fahafatesana de ninona ny fahotana tsy fahatokinan'Andriamanitra ny fisalasalana ny aminy ny fanaovana izao zavatra rehetra zay nambaran'Andriamanitra fa tsy to zay ny fahotana zay tsy eo an'Andriamanitra ary efa tsy eo Andriamanitra fahafatesana ny miandry anao zava-dehibe ho anao Jehova fa mila voalohany indrindra mandinika ny tenanao anao de mandray safidy ary ny safidinao de zao miala manalavitra ary manao veloma ny fahotana ny faharoa de izy hoe ary raha ipetraka eto sika maty ihany koa ny tsy fanaovanao ny ianao mitoe-me-pona eo de miandry mana latsaka fotsiny tsisy zava-dehibe na oviana ho anao avy amin'i Jehova satria Andriamanitra tsy Andriamanitra ny kamo ny Andriamanitra tsy Andriamanitra ny olona tsy manana safidy tsy manana fanapa-kevitra fa dia miandry zay latsaka fotsiny tsia Andriamanitra vonina ny androtsaka ny fitahiana feno ho anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova fa saingy zao tiany mba ho mpiara-miasa aminy anao mitoy ny tantara ary mahafinaritra ny ambarany soratra masina dia hoy izy hoe eny ara akato an-tanàna sika misy misary ao ho faty ao tsika ary raha ipetraka eto isika
de ho faty ihany koa andeha isika akany amin'ny tombony sirianina ka raha mamelona atsika moa izy de ho velony isika fa raha mamono atsika izy de ho faty tokoa isika ry ava-malala eo amin'ny fiarana amin'Andriamanitra de mila fanapa-kevitra entitra tsy azo atao jobo-drano ramengaly karaha ohatrany mafimafy zany toejavatra zany aleo miverina raha moramora de andao androso ihany ny fiarahana amin'Andriamanitra fanapa-kevitra entitra ny fiarahantsika eo amin'Andriamanitra de mila fanapa-kevitra resy lahatra na manahoana miseho na manahoana miseho de zao mandroso mandrakariva satria moa nahoana satria ane Jehova nefa niteny fa zanako ianao asany tanako ianao ary mombanao efa nombanao hatram'izay nombanao androany ary nombanao arampitso aza matahotra andao toiziny ty ary zay ny tia ny teneny eto hoe raha mamonjy atsika izy ndao tsy olana voavontsika raha mamono atsika izy eny andao ho faty isika ry ava-malala zany toetsaina zany dia toetsaina zay tian'Andriamanitra ananako sy anananao tsy miemotra mandroso mandrakariva ary ny toetsaina nafinaritra nananany reto boka efada reto dia hoy izy hoe andeha isika inona moa ny hevitra tiana ho ampitaina am'izay andeha isika firaisapo firaisan-kina firaisan-tsaina ary fiarahana mitondra zay miseho rehetrarehetra andeha isika Andriamanitra tsy mba Andriamanitra maka ho azy fa vao nanomboka namorona izy de hoy izy hoe andeha isika anamboatra olona tahaka ny herintsika Andriamanitra telo zaray ray zanaka fanamasina kanefa miaraka amin'ny tanjona anankiray mifanohana amin'ny tanjona anankiray ianao tian'Andriamanitra ny aneho zava-dehibe ho anao amin'ty an'io ty fa zay toetsaina anankiray zay koa ny tian'Andriamanitra apetraka sy ampitaina aminao firaisapo ao atokantranao samy manana ny mety toetrany papa sy mama dada sy neny zany ny zanaka ao am-piangonanao ao mety samy manana ny toetrany misy ny flegmatika misy ny kolerika misy ny sangay misy ny melankolika ao amin'ny orinasanao ao zay ianao ny lehibe misy ilay sekretera ampitantsoratra anao ohatrany tsy dia rehefa sainao hoe andao malemilemy tsia nataon'Andriamanitra hiara-miasa ianao ary ny fahasamihafantsika no herintsika hoentintsika mandresy ary ahafan'Andriamanitra manova ny toejavatra eo anoloanao ho hitantsika ny toy ny tantara fa nipoitra tokoa ary ny ampitsoniny dia nisy zava-dehibe fa hoy tany amin'ny angatsika hoe rampitsitako zao de ny vary ordea dia hitobaka eo ombavahady vary ordea manana amin'ny maizy azy ary raha jerentsika zay sary zay de mifanohitra amin'ny taimbory mialala fanohitra amin'ilay loambriky zay tsy azo hoanina kanefa tao anatin'ny fotoana foy dia novan'Andriamanitra any Andriamanitra nanao fa lay boka efada kosa nataony fitaovana ianao io za io ny ankonanao io ny vadinao io ny zanakao io ireo boka efatra reo
ary amin'ny alalanao sy amin'ny alalako dia anao zava-dehibe tokoa Jehova. Ry ava-malala manaraka izao fandaran'izao, miazakazaka ho any amin'ny fampitehana ity zao tontolo izao ity, miazakazaka ho any amin'ny faharavana ity tontolo misy atsika ity. Azon'Andriamanitra atao anatin'ny ray mpimaso ny manovan'izany, fa tiany kosa, maminy kosa, ary faniriny kosa mba ianao iza no fitaovana sarobidy azony ampiasaina mba hatonga an'izany. Ry havana, fanontaniana mipetraka, mba mety fitaovana azon'Andriamanitra anehoana an'izany zava-dehibe izany ve ianao? Ho anao voalohany indrindra, voalohany indrindra anontaniany tenanao, ahoana ny amiko? Rehefa vita zay de zao mandraisa safidy, ary ny safidy tsara voalohany indrindra, elao ny fahotana, alaviro ny fahotana, azavela anana anjara ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny ankonanao, eo amin'ny toeram-piasanao, eo amin'ny fiangonanao, ao amin'ny toerana misy anao ny fahotana, ary aza mety hipetrapetra-potsiny fa natsoan'Andriamanitra andehanao. Rehefa andehanao, aza mandeha irery hoy izy hoe andeha isika, andeha isika. Ry havana, izay sary izay no tiako ampitainanao amin'ity anio ity. Raha fanirianao no mba ahita zava-dehibe avy amin'ny Jehova, raha mba fanirianao koa no atonga anao ho fitaovana sarobidy azon'Andriamanitra ao ampiasaina hitondra zava-dehibe ho an'ny hafa, eo mpitoerana ianao. Tsy haiko hoe aiza ianao no manaraka izao fandaran'izao, fa tiako mba hivavaka isika, mba metraka izany eo amin'Andriamanitra. Ray malalo misaotra indrindra ny amin'izany lesona sarobidy zany, na tsy tanteraka ary zay. Ohatra ny boka tokoa ny fahotanay ny fiainanay, satria manota eo aminao isan'andro san'andro zay, de tianao mba amin'ny alalanay no hitondra zava-dehibe. Tompo, ampianaro zay mba andinika ny tenanay, ary ampianaro zay mba anana safidy andray fanapaha-kevitra. Ampianaro koa zay mba hiala amin'ny fahotana zay mora manjo anay, mora mamely anay, maminay sy akafizinay, dia ampio zay mba hanana firaisapo sy firaisan-kina, ary indrindraindrindra esory aminay ny mety toetra tsy lamidamoka, ny tazana fotsiny, fa ampio zay mba hiaraka aminao, mba ho acteur miaraka aminao amin'ny fanehoanao ny zava-dehibe ho an'ny hafa. Tonononay sy angatanay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ray malalo. Amen. Dia makasitraka ny nanaranao izao fandaran'izao, ary mirary ny fitahin'ny tompo aminao raha mpisy takan'izao indray raha sitrapony tompo. Raha soa tompoko.